eo am'resaka tsy fandriam-pahalemana tany antsoy faritra sofitania dahalo iray indray no lavony zandary avy amin'ny kompania tao antsoy tao ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa isika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovoatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity nitendako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raha ratsy fanipahalemana izay nahafatesana jiolahy tany antsohitanya no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha horesantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto eo amin'ny planète urgence indray nanao jery todika ny tomba nyezaka vita nandritra ny 4 nitetikasa misotro ny alakamisy 17 maritsa lasa teo iny maro ny vahoaka eny fotony no nisitraka tombotsoa mivantana noho ny fisiany tetikasa ity tokantrano manodidina ny 70 no nisitraka izay ary zanakazo 2 no voavoly nandritra ny iray taona raha nitatitra nataony planète urgence trany mazava ny tanjony planète urgence fanampina amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny olona amin'ny alalan'ny asa sosialy miantoka ny fiarovana sy fitantanana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny famerenana amin'ny laoniny ny ala ary fanomezana fiainana ara-tsosialy maharitra amin'ny alalan'ny tetikasa mifantoka amin'ny fampivelomana maharitra tsy vitanay izany raha tsy eo ny fiarah-miasa amin'ny vondrom-piarahamonina hoy ny taleny tetikasa misotry Jean Brisco Rasojarvelo any amin'ny faritra Sofia ny atrany tany Bealanana 70 taona ny tolom-pahafahana ny 17 maritsa 1770 tolom-panafahana fanilo miampita ho an'ny taranaka ny 17 maritsa 1770 ka hatramin'ny 17 maritsa 1820 feno 70 taona no nisian'ny tolom-panafahana nataon'ireo ray aman-dreny ty tanindrazana ho fanafahana ny vahoaka malagasy izay nozanahan'ny frantsay tamin'izany fotoana izany ny alohan'ny fametrahana fehezam-boninkazo teo amin'ny tsangam-bato ny 17 maritsa dia nisy vavaka firaisam-ponina tao amin'ny ekara Masinda Joseph tao Bealanana izay niarahana tamin'ny FJKM ireo solon-tena-panjakana ary ny kristianina maro taoriana zany kosa no niroso tamin'ny fametrahana fehezam-boninkazo teo amin'ny tsangam-bato ny 17 maritsa tao Bealanana tao nitarika ny lanonana tao ny lehiben'ny distrika ny Bealanana Ramanana Barthélemy Samuel sy ireo avy amin'ny tafika izay nahitana ireo lehiben'ny zandarmeriam-pirenena sy miaramila izany dia notron'ireo solon-tena-panjakana miankina sy tsy miankina ary sivily sy miaramila nivohitra tao ny fitiavan-tanindrazana nataon'ireo ray aman-dreny ny tolona tamin'izany ka nampitana hafatra ho an'ireo mpianatra sy ny taranaka faramandimby tolom-panafahana fanilo miampita ho an'ny taranaka io raha teo ny lohahevitra izay tamin'ny fankalazana an'izany andro ny 17 maritsa 2020 tany Bealanana izany mbola ao anatin'izay ako ny fankalazana ny andro ny 17 maritsa izay tany amin'ny komina ambanivohitry ny Anahidrano tany an-toerana ny governoran'ny faritra Sofia ny général Sorani de Roland niaraka tamin'ny vahoaka tao Anahidrano nanamarika ny fahavalo amin'ny 70 taona ny tolom-panafahana ny 17 maritsa 1770 tamin'ity taona 2020 ity vavaka iraisam-ponina no nisantarana ny fotoana ny alohan'ny fametrahana ny fehezam-poninkazo teo amin'ny tsangam-bato fahatsiarovana ireo malagasy maty noho ny fitiavan-tanindrazana tarakevitra nanamarika ny tolom-panafahana tamin'ity taona ity dia ny hoe tolom-panafahana fanilo miampita ho an'ny taranaka hatrany rehefa vita ny lanonam-pahatsiarovana fanamariana ny 17 maritsa teo amin'ny tsangam-bato dia niroso teny amin'ny Braon komina Anahidrano izy ireo nanolotra jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ho an'ny komina Andriamatoa governoran'ny faritra Sofia hatao eo amin'ny toerana misy ny sariny Andriamatoa filoha Teoloha Philbert Tsiranana no sady ray ny fahaleovantena mba hanazava io toerana io
midika izany fa tsy ambany zavatra amin'ny gouvernoran'ny faritra Sofia sy ireo rehetra mpiasam-panjakana sivily sy ny miaramila any an-toerana io toerana izay misy tsangam-bato fahatsiarovana any rainy fahaleovantena no sady zanaky ny faritra Sofia io hatrany. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny asan-jiolahy izay any amin'ny faritra Sofia iny. Dahalo efa ela nikarohana noho ny asa ratsy izay nataony ity lavo ny balany zandary tany Antsohihy ity. Niala ny toerana nipetrahany tao Ambolidibe, tany Ambalarandora, commune ambanivohitry ny Anahidrano, distrikan Antsohihy i Tombozara Milson, Dain ka nifindra monina tany Anjiabory, commune Ankaranbe, distrikany Analalava. Ny zoma 8 Martsa 2024 nahazo loharanom-baovao avy amin'olona tsara sitrapo ny zandary ary avy hatrany dia nanao ny velam-pandrika ka voasambotra tao amin'ny toerana izay nefenan'io i Dain. Niezaka nanohitra izy kanefa azo ihany ary noentina nanaovana fanadihadiana teo amin'ny bronze zandary tao Antsohihy. Nandritra ny fotoana nanaovana ny fanadihadiana taminy no nambarany ireo namany izay mpiara-miasa amin'ny ankaiky dia tsy iza fa i Franklin izay mipetraka amin'ny fokotany Betomendry, commune Anahidrano sy ny ekipany izay dahalo efa nanaovana filazana fikarohana izay mbola tsy hita hatramin'izao. Taoriny fitantarany ny heloka vitan'izy ireo dia nanome toky izy ary vonona ny hitarika ny mpitandro ny filaminana hisambotra any Franklin satria mahita ny toerana izay iefenany izy ao amin'ny tanànany Betomendry. Nialina no tsara anaovana ny fisamborana raha nambarany hatrany. Tsy nangatakandro fa ny alin'io zoma io ihany dia niroso tamin'ny fitadiavana ary nihazo an-tanànany Betomendry mba hanao ny fisamborana ireo zandary izay nitarihiny ity Dain ity. Nandritra izany nanararaotra nandrositra i Dain, tsy nijanona na dia efa nomena fampitandremana ka voatery nampiasa ny fitaovana teo am-pelatanany ny zandary. Vokatra izany dia namoy ny ainy ny Dain izay dahalo anisany efa nitadiavana efa hatramin'ny ela. Mitohy arak'izany ny fikarohana ireo namany izay mbola tsy tratra hatramin'izao. Midika izany fa tena tsy mikely soroka ny mpitandro ny filaminana izay miezaka manao ny asa fampandriam-pahalemana izay na dia eo aza ny ezaka ataon'ireo jiolahy izay mampiorohoro sy mandroba fananan'olona etsy sy eroa izay fa ny mpitandro ny filaminana kosa etsy andanin'izay dia tsy mamela an'ireo vahoaka miady irery manoloana an'izay resaka tsy fandriam-pahalemana etsy sy eroa izay ka tsy hitsitsy amin'ny mpanao ratsy izy ireo fa tsy maintsy ho faizina araky ny tokony ho izy ireo rehetra izay minia manao ratsy izay. Izay moa no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompoko lahy sy tompoko vavy. Misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay efa nahito isan'andro. Tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.